Salama daholo tsika rehetra, faly mahitanao indray amin'ity vidéo amin'ny fitohizantsika amin'ny fianarana JavaScript ity. Dia ao anatin'ny fampiasantsika JavaScript dia mila éditeur de code tsika ou ao anatin'ny environnement de développement antsika. Dia ny éditeur ampiasaintsika dia VS Code. Dia ao anatin'izay mba ahafahana mampiasa ny VS Code dia téléchargena fotsiny VS Code, afaka ataonao recherche sur Google. Rehefa vitanao télécharger anazy dia afaka cliquena fotsiny le installeur rehefa avy eo dia installena izy dia tsara checkena daholo ihany ny option mipetraka eo satria afaka manampy antsika iny avy eo. Dia avy eo rehefa installé izy dia misy fomba maromaro ahafahantsika mampiasa anazy avy amin'ny dossier an'le projet antsika. Afaka tonga dia ataontsika clic droit eo amin'le dossier fotsiny dia avy eo tsika manao hoe raha ny atao amiko ato hoe open with VS Code, anokafantsika le code amin'ny VS Code, na ihany koa afaka miditra ao anatin'ny terminal tsika dia ataontsika makeo amin'le dossier tiantsika ho sokafana amin'ny VS Code dia avy eo tsika manoratra hoe code espace point dia avy eo sokafana VS Code le dossier misokatra ao anaty terminal. Dia ny fampiasako matetika indrindra moa zany rehefa hoe hanokatra projet vaovao dia bataina le dossier dia tonga dia alatsaka eo amin'ny VS Code rehefa misokatra izy. Dia ao anatin'izay ihany koa miaraka amin'ny VS Code dia misy extension anaky efatra tiako zaraina aminareo izay heveriko fa tena ilaina ao anatin'ny développement na JavaScript. Dia voalohany dia ESLint. ESLint ahafahantsika mi-identifier ny problème alohaloha kokoa ao anatin'ny développement antsika. Izany hoe mba tsy hisiana erreur any aoriana rehefa avy eo. Dia manarak'izay prettier. Ny code mety afaka atao à la ligne amin'ny fotoana tsy tokony hanaovana an'izay dia mila formatage le izy dia prettier manampy antsika hiformater an'ilay document antsika. Be dia be ny ahafahan'ny prettier manampy amin'izay. Ny fahatelo dia CocaJS, izany hoe afaka tonga dia avy ao anaty VS Code tsika rehefa installé io extension io no mandefa ligne de code maromaro mba ahafahantsika mahita ny résultat an'le code nosoratantsika eo no eo ihany. Farany i live server satria tsika ampiasa any JavaScript ao anaty page web ihany dia ilaintsika ny manana an'ity extension ity mba rehefa manoratra tsika ao anaty VS Code dia tonga dia en temps réel ny fiovan'ny zavatra miseho ao anatin'le navigateur maneho ny résultat ny code nosoratantsika. Dia izay aloha ny amin'ity vidéo ity amin'ny vidéo manaraka indray ary mandram-piona daholo.